Faltafaraka amintsika tsirairay avy any tokantrano any izay manaraka ny vaovaon-tsary ny televizona malagasy indray tompoklasy tompoko vavy amin'ity zoma hariva ity manasanao ary anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao maro samihafa ny fandaram-potoanany mondial ho antsika mpakafy baolina kitra dia itoyan'io alina ny lalao ampahifadalana hifandona amin'ny folo ralina Espaina sy Belzika ka ho arahantsika mivantana eto amin'ny televizona malagasy izay lalao izay mazava ho azy fa hialohavana fandarana manokana iarahantsika amin'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena eto amin'ny televizona malagasy anana ny vahiny manokana makafaka ny makasika izay lalao izay indrindra ny makasika ireo ekipa fa koatr'izay resaka baolina kitra izay mitana ny sainy maro izay dia anisan'ny zava-mitranga mampana ny maro kosa ny resaka alajaza na olon-dehibe miaro famonoana ka izay no dia isantarantsika ny vaovao androany dia entitra ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny kolonely Randrianirina Mikaela nilaza fa tsy handefitra amin'ireo olon-dratsy ary mandeha ny fanadihadiana lalina amin'izao fotoana izao ka tsy maintsy ho fantatra ho izy ny adi-donin-kodrika izany fanakorontanana izany araka izao lateny izao. Ny fanakorontanana misy eto Madagasikara amin'izao dia io mbola io fitiavam-bolantsika io ihany. Io fitiavantsika kolikoly io. Tsisy fitiavana tanindrazana intsony fa na vola kely dia fanimbana firenena. Eny fa hatramin'ny famonoana zaza. Mampitandrina. Fa na iza ambadika io satria izay fa manomboka mitady amin'izao. Na fikambana niza, na fikambana ninona ambadika io, potehiko. Maninona tsy zany vonoana raha izany no tsy tiana. Vonoa fa tsy zanaka malagasy ny vonoana. Vonoa raha lehilahy. Ambarako eto zay. Ariana ny andro afrikanina ajena mikolokolo izay nitanterana tany Thomas namono nilazany filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny momba izay raha-pitso ny tena datin'izay fa androany kosa dia efa nisy nihetsika manokana nitanterana tany Thomasina ka nisy afatra mafonja miatefa mirehitra manerana nosy mikasika izay ady amin'ny kolokolo izay indrindra ho andreo mpiasam-bahoaka ka nisy hetsika iray nentina nanehoana izany dia ny fanambaram-pananana anerahana tany Thomasina tany ankoatr'izay dia nisy afatra manokana ihany koa nietefa tamin'ireo tanora ho avy ny firenena nataon'ny filohan'ny fanavaozana mba hanangana tambazotra hiady amin'ny kolokolo anampy ny fanjakana araka ny famitambavaon'ny Bruno Randriamampionina sy Jean Fabrice Volatina solitena ny televizona malagasy any Thomasina. Ny fampandrosoana maharitra dia miorina amin'ny ady amin'ny kolikoly. Sakana amin'ny fampandrosoana hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara kolonel Mikaela Randrianirina ny kolikoly izay mamparefo ny fanjakana. Koa ilaina ny fiarahamientana eo amin'ny mpiasam-bahoaka sy ny fanovana ny toe-tsaina mba ho tena hiroso amin'ny fanavaozana marina isika. Ary ny fitombohan'ny vola miditra amin'ny kitapo-mbolam-panjakana hampandroso avy hatrany ny firenena. Efa hita ho izy ny fahavononana amin'ny firoson'ny rehetra amin'ny fanambaram-pananana izay hetsika nanamarika ny andro afrikanina hiadiana amin'ny kolikoly no marihina teto Tomasina hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Tsarovy fa ny fananganana firenena madio sy marina dia mitaky ny fandraisana andrakitry ny rehetra. Manaraka izany ny fitokanantsika ny fotodrafitrasa vaovaon'ny Bianco eto Tomasina dia maneho fa tsy kabary ambony latabatra fotsiny ny ady amin'ny kolikoly fa finiavana ara-politika adika ho asa mivaingana. Nietsika fahatelo mampiavaka ty andro anio ity dia ny fametrahana ny fanambaram-pananana nataon'ireo tompon'andraikitra teto Tomasina. Ny fanambaram-pananana dia fitaovana lehibe hiantohana ny mangarahara sy ny tamberin'andraikitra. Fanehoantsika mpiasam-bahoaka ny fahavononantsika hanatanteraka ny andraikitra sahantsika ampahitsiana ary antoka ho an'ny fitokisan'ny olom-pirenena ny fanjakana. Antitra teriko etona ny fahavonona fitondram-panjakana hanohana niezaka vitanareo. Mirary fahombiazana feno ho an'ny Bianco Thomasina sy ireo ekipan'ny Bianco rehetra manerana ny nosy. Eto manao antsoavo aminareo tanora. Raha tia tanindrazana marina nareo, tohizo ny tolona, apetrao tsara le tambazotra ny tanora io. Aza manaiky ampiasaina amin'ny fanakorontanana io. Aza manaiky amin'io fa ampio zahay hiady amin'ny kolikoly.
atsangano itabazotranareo iady amin'ny kolikoly. nahatratra 5 ireo fanambaram-pananana voaray avy tamin'ireo tompona andraikitra maro voalaza ny lalàna fa tsy maintsy atao ho an'ireo izay tandrify izany na ny lehibe ny faritra Tsinanana na ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy teto Toamasina voalohany samy inaneo fa ilaina ny fomba fiasa madio sy mandala ny fahitsiana ary manao tamberina andraikitra any amin'ny vahoaka amin'ireo andraikitra manandrify azy avy ireo mpiasa mpanjakana. Anisan'ny ezaka mivangana ao anatin'izay ady amin'ny kolokolo izay indrindra dia tafatsangana ary notokana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Androany tao amin'ny renivohitry ny faritra Tsinanana tao ny biraon'ny fitaliavana iraisam-paritry ny Biancoka anisan'ny nambara tao anatin'izany fa endrika iray any eo ny fanjakana malagasy ny finiavany iady amin'ny kolikoly manome lanja ihany koa ny fanamafisana ny fahitsiana ary ny fananganana fitantanan-draharaha madio sy mangarara eto amin'ny firenena no tanjona ao anatin'izany araka ny vavona ampitainy John Jimmy Salama sy Bruno Randriamakiona. Anaran'ny televizona ny fanavaozana ny publika sy amin'ny vahoaka malagasy manapahako an'ity rebaty fanamarena ny fankafana sy fitokana ny fomba ofisialy ty Brown Mario tena ny televizona ny kolikoly eto Toamasina. Volam-panjakana madiodio no nampiasaina nananganana ny fotodrafitrasa sy ireo fitaovana rehetra ato anatiny. Ny faharoa ny volana aogositra 2024 no namahitrahana ny vaty fototra voalohany ary izao nitokanana izao. 7 no isan'ny mpiara-miasa ato tao anatin'ny telo taona lasa dia fanadiadina 900 no nisokafana ka ny fanarotapahefana no be indrindra tamin'izany manaraka izay ny fanodikodinana ny volam-bahoaka ary ny fahatelo ny kolokolo mandray. Raha ny tantara indray dia 20 taona lasa no nitsanganan'ny birao izay mbola teny amin'ny camp galerie Tanambao-5 saingy mahita amin'ny taona 2024 ka ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola no nampiantrano ary izay no nahafahana nanangana ny trano vaovao eto izao. Ny faritanin'ny Toamasina iray manontolo no sahaniny ity birao fitaliavana iraisam-paritra ny Bianco Toamasina ity. Ny fahatongavan'ny filoham-panjakana sy ny praministra lehibe ny gouvernement teto izao dia endrika iray anehoany ny fanjakana malagasy ny finiavany iady amin'ny kolikoly. Manome lanja ihany koa ny fanamafisana na fahitsiana ary ny fananganana ny fitantanan-draharaha madio sy mangarahara eto amin'ny firenena. Ankoatr'izay ady amin'ny kolikoly izay dia nisy ihany koa ny fanolorana groupe maromaro nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ho famahana ny olany herinaratra ao Toamasina izay mandeha tsikelikely ny fanarenana izany taorian'ny rivo-doza kezany izany fa andrasantsika ny sary mifanaraka amin'izay fa mandra-pahatonga izay dia andeha iverenantsika ny vaovao mikasika ny ady amin'ny resaka fahaverezan'ny olona indrindra ny ankizy indrindra ankoatr'ilay fepetra efa nambaran'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika teo dia misy ireo fepetra raisy ny ray aman-dreny sy ny tompony ndraiky mpanjakana samihafa no entina amintsika tao anatin'ity fanadiadiana manokana ity tsy mifampiandriandry intsony fa mandray ny andraikitra tandrify azy ny rehetra manoloana ireny fahaverezan'olona misesisesy ireny tatoatoka ho an'ireo ray aman-dreny manokana dia tsy famelana ny ankizy mandendesa ny fanamafisana ny fahamelona no anisan'ny pakiady apetraky ny ray aman-dreny zany nanao fanadiadiana teny anevy ny fokotany sy ny komina ihany koa ny mpanao gazety ny televizona malagasy ary fantatra fa mametraka ireo fepetra isan-karazany mba tsy isian'ny tranga vaovao indray izy ireny sanatria ny an'ny fitonam-panjakana fohy be sy ny tandro filaminana moa dia mitohy hatrany ny fampianarana ireo fepetra ary fepetra rehetra efa napetraka izany araka ny fanadiadiana manokana izay nataony ry varavana rivo sy tojo fanomezana. Zao renim-pianakaviana manoloana ny zava-misy ankehitriny inona ny fepetra raisinao ho anareo tokantrano mihitsy. Ho anay manokana aloha ho tokantrano dia fampiresaka sy manafatra mihitsy hoe tsy mandehandeha any ivelany rehefa samy tonga avy miasa sy mianatra daholo. Dia rehefa amin'ny atoandro indray ny fepetra ny raisina sy ny fanarahana hoe
rehefa ny an-dalana aoka tsy ho tratra fakapanahy misy hovarobarotra le ranomanitra reny dia ty madama ty raha mise ranomanitra fa raha norika ianao tsara be fofony reny zany fadina mihitsy aza atao faharoa manarakaraka zay raha misy olona eny an-dalana ka tsy fantatrao manontany toerana na manontany zavatra hoe ono aiza ho aiza misy an'izao zao aleo tsy fantatra tsony tsinona ny tsara sy ny ratsy dia aleo miavina nataon'olona miavinavina tsy maninona fa aleo tonga dia ny lalana ny zorona dia tsy mamaly dia fahatelo manarakaraka zany raha misy tômôbilina manakaikikaiky anao eny amin'ny trottoir nefa misy tômôbilina somary mandehandeha mora manakaikikaiky anao na hitanao hoe misy tômôbilina ry mijanonjanona ery aloha ry na misy motory mijanonjanona ery aloha ry dia aleo tonga dia mitandrina mijanona na tonga dia miodina miverina na misy raha sendrasendra akaiky biraona polisy na gendarme na biraopokotary minoa dia tsara mihitsy manatona hoe azafady tompoko fa itsy anany itsy oatra misy olona tsy matokololo fa voasotr'zao toy ny anindreny mpianakavianiny samy nametraka lamisa tokantrano rehetra mba hiarovana ny ankonany amin'ny trangana fangalaran-jasa nafaka ny ankerin'ny olona misy amin'izao fotoana izao. Anaty fotoam-pialan-tsasatra ny ankabeazan'ireo ankizy zara raha misy ankizy milalao eny an-tokotany sy eny an-dalambe mailo ireo ray aman-dreny tsy avoaka mihitsy ny zanakay zao eny amin'izao andro vakansa zao dia midy ao an-trano ohatran'ireny confinement total reny. Inona zany ataonareo ao an-trano? Milalao dia mijery télé dia manao karazana kilalao ao an-trano enina dia aty toeram-piasana azy izahay dia miantso any zanakay foana hoe ao an-trano ve nareo, inona nataonareo. Efa midiny ny fotony eny anivon'ny vokotany sy commune ihany koa ny fifanentanana. Misy ny commune efa mandray fepetra manokana toy ny eny amin'ny commune Lasora. Na dia tsy mbola nahitana trangana fahaverezana aza aty amin'izy ireo ho fisorohana nisy ny didim-pitondrana andraisina momba ny fepetra vonjomaika hiantohana ny filaminam-bahoaka. Ny resaka fivorivoriana zany tahaka ny ohatra hoe kermesy sy ny resaka manèze sy ny sisa rehetra izay anisan'ny hoe natao an'ny ankizy dia tena natsahatra mihitsy ny aloha atao anatin'ny commune Lasora mba tsy hisin'ny hoe fivoahan'ny ankizy mivoaka ny trano tsy araka ny ray aman-dreny. Eo ihany koa ireo karazana famorim-bahoaka amin'ny alalan'ny hetsika ara-panatanjahantena, hetsika kultoraly sy ny fanompoam-pivavahana kalamanjana. Izany hoe ny tanjon'ny commune Lasora zany dia ny hoe fampandraisana andraikitra ny rehetra, ny mponina rehetra, ny tompona andraikitra rehetra mba hifampilaza sy mailo amin'ny zava-misy mba tsy hatongava ny zavatra tahaka ny tranga tany amin'ny toerana eto Analamanga ireny. Ho andreo commune efa nahitana tranga fahaverezan'olona kosa indray toy ny eny amin'ny commune Bemasondry Tosy vao mahazo fampandrenesana izy ireo dia efa mandeha ny fifanomezan-tanana amin'ny fitadiavana miaraka amin'ny fokon'olona. Fanentanana ny fotony rehefa misy tranga ohatran'ireny dia ny firaisan-kina zay zany le eny fotony eny mandeha ny soka sifflet mandeha ny porte-à-porte mihitsy mandeha ny fidinany fotony anatina couloir tady an'ilay ankizy miaraka amin'ny torche rehefa hariva ny andro dia mandeha daholo ny antsoantso maro isan-karazany. Ny maire maka ny tandrifiny tsy vitany hoe midina ihany fa miantso an'ny CB, ny commissaire, ny district, ny vahoaka ihany koa miezaka manao an'ilay apitapitao mitady information dia ohatr'izay le hoe andro masom-pokon'olona kely zany eny fotony izay anetanako ny tompona rehetra manerana Madagasikara ihany koa hoe mila velomina mihitsy io andro masom-pokon'olona mipilasaka sitrapo tsy tambazam-bola fa fitiavan-tanindrazana mihitsy izay no mila foazina kely misy amin'izao fanavoazana izao. Ankoatra ireo fepetra rehetra ireo mitohy ihany koa ny fisafoana ataondreo mpitandro ny filaminana eny rehetra eny miaraka amin'izay ihany koa ny fanentanana isan'ny tokantrano. Izay ny eto andrenivohitra Madagasikara fa tany Feneri Vesta tany izao dia nahitam-boka niezaka ny fanomboana ny fokon'olona sy mpitandro filaminana satria misy zaza iray ihany koa very tany amin'ny commune Ampasina Mangory distrikan'ny Feneriva Atsinanana ka tany Tomasina vao hita velona ina soma tsara ary salama tsara moa ilay zaza. Efa tratra kosa ilay olona navandoza ary mandeha ny famitorana omaly izao dia namory ireo lehibe ny fokotany sy ny talefapatry ny filaminam-bahoaka nandrindra ny fomba fiady ho fanampiana ny ray aman-dreny amin'izay fiarovana ny zanan'izay. Ankoatra izay ihany koa dia nanambara ny polisy tany an-toerana fa efa maro ny olona
mifoka zava-mahadomelona, misotro, mitsindrona zava-mahadomelona ka miroso amin'ny fanadiovana mba hisiany filaminana maharitra ireo tompony andraikitra mpitandro ny filaminana ny toerana raha ny fampitambavoan'ny Abel Benjamin. Nitatsika koa tamin'ny tambazotra fa nisy zaza very tany Ampasimangory ary nanantona ny polisy-pirenena ry zareo rehefa natao ny fanadihadiana sy ny fikarohana dia tratra tany Toamasina le zaza ary efa nentina niverina nalaina tany ary nentina niverina eto amin'ny fitaliavam-paritry ny filaminam-bahoaka amin'ny Sampandrara misahana zaza ampitaona eto Fenerivo Atsinanana ary manohy fanadihadiana antsika amin'izao. Efa mipetrapetraka ny velam-pandrika mpitandro filaminana eto an-tanàna sy any an-dalana. Nomena andraikitra feno anome loharanom-baovao sy anara-maso arak'izay azo atao amin'ny olombelona hiadidiny ihany koa ireo lehiben'ny fokontany mandrafitra ny komina ambonivohitra Fenerivo Atsinanana. Izany no antony fivoriana tampoko niarahany ireo lehiben'ny fokontany sy polisy izay notary ny talim-paritra ny filaminam-bahoaka Analanjorofo. Lekira Rasolofinirina Liva Stefan mifanila bodirindrina amin'ny Toamasina i Fenerivo Atsinanana ka ilena ny fahamelona amin'ny mety alokalofany ireo mpanao rasy. O sarotra amin'olona izay sy manana anton-jasy fonenana mazava ny fialokalofana atsia Fenerivo Atsinanana amin'izao. Raha ny fanapahan-kevitra noresy ny polisy ireo lehiben'ny fokontany ho fandaminana sy ho fiatrehana anyty krizy izay mitranga eo amin'ny resaka voalohany indrindra ny fahaverezana zaza. Ho fisorohana zany ny tena nanaovana an'ilay fivoriana, ho fiara-miasa ary ho ahafahana mandatanteraka raha sanatria misy ny tranga izay miseho eto amin'ny ambonivohitra ahafahanay hoe inona ny miatrika an'izay. Ankoatran'izay moa dia mbola nisy koa ireo famoriana dia ny misy eto amintsika ny firongatry ny zava-mahadomelona ary nanoro izay ny paikady sy ny fiara-miasa ahafahana miady sy ny fanomezana indrindrindra fanomezana loharanom-baovao matotra ahafahantsika misoroka ary ahafahantsika maningotra an'ireo ary farany eo amin'ny resaka alatra sy ny resaka opération rehetrarehetra dia ny resaka fandaminana ny boky vahiny, fandaminana an'ireo olona izay mivezivezy eto amin'ny fokontany mba ahafahana tsara mijery hoe iza no mety mampiantrano ireo olon-dratsy na hoe ireo olona mety ataotahorana ahiahina zany ahafahana hoe fiara-miasa malaky aingana ary matotra. Misy eto Fenerivo Atsinanana avokoa ireo karazana zava-mahadomelona izay fohita aty Madagasikara amin'izao io. Efa besaka ihany koa ny tanora mitsindrona, mifoka sy migoka ireny zava-mahadomelona ireny. No hamafisina ihany koa teto ny andraikitry ny mpitondra sy ny ray aman-dreny. Ny fanomezana loharanom-baovao ara-potoana dia zava-dehibe amin'ny zavatra izay misy ankehitriny io. Ny tanjona iarahana dia ny tsy hisy ny fahaverezan-jaza aty amin'ny faritra Analanjorofo indrindra fa ny eto Fenerivo Atsinanana izay iaraha miasa amin'ireo lehiben'ny fokontany rehetra. Amafitana amintsika hatrany moa ilay laharany tarby maitso raisiny eo anivon'ny ministeran'ny mponina raha toa ka sanamtria misy zava-doza mety mahazo ny zanantsika dia ny lahara tarby 147 na 770 na ihany koa 038 18 851 43 038 18 851 43 ry azontsika atao ihany koa ny manatona ny mpitandro ny filaminana akaiky atsika indrindra raha sanatria misy zaza tandindomindoza izany. Ireny olon-dratsy ireny rehefa tratra dia fantatsika tsara fa ny fitsarana no manao ny famitorana amin'ny tsara ary mamoaka ny didy manasazy azy ireny ka raha mikasika izay tontolon'ny fitsarana izay indrindra dia nisy ny fikonan-dohan'ny fianakaviam-be ny fitsarana nandritry ny andro maromaro izay ny farana androany teny vaty moa izany ary anisany teboka ny vohitra tamin'izany dia ny hitovian'ny fahefam-pitsarana lanja amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna. Eo ihany koa ny fiomanana ny fianakaviam-ben'ny fitsarana amin'ny tsoakevitra aoriany ny fikonan-doam-pirenena araka ny tatitra hoentin'ny Nandrianina Zafindramaro eo amin'ny sany Roger Andriamanala. Fametrahana ny fahefam-pitsarana tolo-kevitra nivoaka nandritra ity fikonan-dohan'ny fitsarana ity. Fahefam-pitsarana hitoviany lanja amin'ireo fahefana roa hafa dia ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna. Ny zavatra tsapa mantsy ny hatramin'izay dia rehefa mitongilana ireo fahefana anankitelo ireo dia lasa eo ambany vahoan'ireo ny fitsarana ka lasa misy interférence be dia be na tena misy araha moa zany hoe baiko avy amin'ny fahefana hafa makasika ny didy izay voavoaka aty. Ny tena tombony lehibe ho
ho azo ihany koa zany raha misy izay dia mitombo ny teti-bola ho an'ny fitsarana. Teti-bola hoentina mampiodina ny fitsarana andavanandro zany na ihany koa zany fanatsarana ny zava-misy dia eritreretina fa misy tombony ho an'ny vahoaka malagasy izay nitamberina andraikitra satria izay ny takiany vahoaka amin'izao raha misy an'izay fahefa-pitsarana zay dia ny ametrahana fahefana madio sy mangarara ary lazaina amin'ny teny frantsay moa hoe prévisible zany hoe mora vinavinaina zany didy ho avoakany. Raha ohatra ka misy olona diso mandeha manoloana ny fitsarana dia tokony efa mieritreritra ny olona fa tsy maintsy ho voasazy izy zay eo. Raha toa kosa misy olon-tsotra zany ny arany tsindry azo lena na sanatria hoe voatoatoana ny zoany io fitsarana io zany tokony hiaro ny zon'iny olona izy. Nandroso tolo-kevitra avokoa ireo mandrafitra ny fianakavian'ny fitsarana malagasy. Ny mpitsara, ny prakidara, ny mpandrarano fonjy, ny mpisolo vava, ny vaditany, huissier, ny notaire na prakteny no nandray anjara tamin'izany ary samy mitondra ny hevitra ny tsirairay avy. Tsy hevitra ray io fa hevitra marobe izay naravina dia ireo fanangonan-kevitra ireo no hoentina anavaka nandoam-pirenena ihany. Raha ohatra misy ny fanovana ny constitution dia hisy zavatra zany hiova koa ao anatin'ny constitution mikasika ny fitsarana, ohatra hoe ny fisian'ny cour suprême unifié zany hoe ao anatin'ny cour suprême daholy ny ravi-pitsarana rehetra, anisan'izay ny cour constitutionnelle na mety hiovanarana ho conseil constitutionnel. No mafisina teto fa aroso eo anivon'ny fikaonan-doha-pirenena ny tolo-kevitra nivoaka tamin'ity fikaonan-dohan'ny fianakaviam-ben'ny fitsarana malagasy ity. Fa resaka kolontsaina sy fizahantany vetivety isika izany faritra itasy izany anisany haitsika tsara fa manana toerana maro isariana mpizahatany raha tsy tanisa fotsiny isika fa tsy ireo arem-bako ara-kolontsaina ny chute de la Lily, ny geizeraka mba mahatsianina ireo mpitaridia ho fanatsarana ny kalitao fandraisana vahiny sy ny fiarovana izay arem-bakoka izay dia nanaraka fiofanana izy ireo ary misy zato mianadahy no nozaraina taratasy fanamarinana tamin'izay fanatrehana fiofanana izay. Ho fanamafisana ny fampandrosoana ny sehatry ny fizahantany sy ny fitantanana ireo arem-bakoka mifaritra itasy indrindra eny amin'ny toerana fizahantany malaza toy ny chute de la Lily sy ny geyser d'Analavory dia nitanterahina ny fiofanana ho an'ireo mpiantsehatra eny fotony, ahitana ny mpitaridia sy ny mpanotra izay mikarakarainy ny foibe misahana ny vakoka sampana iray eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina. Nandritra izany no nanomezana fahalalana sy fahaiza-manao mikasika ny fitarihana mpitsidika, ny fandraisana vahiny ary ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra omenan'ny mpizahantany mba hanandratana trano ny lazan'ny fizahantany eto amin'ny faritra itasy. Mpiofana miisa zato no nisitraka mari-tapiofanana. Tanjona ao anatin'izany ny ahafahantsika makany amin'ny antsoina hoe matianina kokoa. Matianina ireo mpisehatra ireo amin'ny asa izay ataony. Matianina izy ireo amin'ny fomba sy ny fiasa izay ataony. Ho fanatsarana ny kalitaon'ny fandraisana mpitsidika, eo ihany koa ny ahafahantsika manatsara ny fiarovana ny arem-bako pirenena. Ny ministeran'ny serasera sy kolontsaina moa dia tsy mitsahatra manatsara izany lafiny ataontsika hoe fitantanana sy fiarovana ny arem-bako izany ary tsy hainay ny tsy hankasitraka antsika rehetra izay mifanotrona sy mifanolotanana ao anatin'izany. Tanjona ny ampitombo ny fahaiza-manao sy ny mahamatianina ireo mpisehatra rehetra eny amin'ireo toerana fizahantany ireo ary koa ny anatsarana ny fitantanana sy ny fiarovana ireo arem-bakoka sy arena voajanahary ananan'ny faritra itasy. Hovitinantsika vetivety aloha ny lalao anatin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany ho an'ny baolina kitra tamin'ny dingan'ny epa-efadalana halina ho antsika izay tsy afaka nanaraka izany. I Fransa ny ekipa voalohany tafita ho an'izay dingany manasadalana amin'izay fiadinan'ny tompon-daka eran-tany ho an'ny team mondial andiany fa 13 ity satria lavo ny Fransa tamin'ny isa mazava roa no ohatra i Maroko Mali izay solitena afrikanina farany amin'ny team mondial ity. Kantorina Varson no amitina antsika izay lalao izay. Toy tamin'ny mondial 2022 dia mbola tsy afabela tamin'ny France indray Maroc izay resy tamin'ny isa 2-0. Ity lalao apa-efadalana ity izay natao tao amin'ny kianjan'ny Gillette Stadium tany États-Unis. Tamin'ny ankapobeny dia nanindry tanteraka ny Frantsay
nisaraka samy tsy sy nitoka nefa ny rotonto atao anatin'ny fizaram-potoana voalohany na izany aza nefa nahazo penalty mihitsy France atao anatin'izay fizaram-potoana voalohany izay teo amin'ny 20 saingy tsy maty ny Kylian Mbappé dakany fizaram-potoana nefa ny raha alina zany no anaratsika izay lalao ifandonana ny Espagne sy Belgique izay andeha mivantana eto amin'ny televizana malagasy mazava ho azy fa araka ny fanambara ombelombeniny dia misy la écran communautaire karakarain'ny ORTM manokana ho an'ireo distrika afahandrehetra miara mankafy izay baolina kitra izay indrindra itsinjovana ireo tsy manana fahitalavitra ka anisan'ny misy écran géant ohatra izao tsy analakely eny rehefa feo fa ho an'ny tany amin'ny distrika sasany kosa dia nisy nandefa ny akony izay ny ekipa ny televizona malagasy tany eterana aratsika miaraka raikitra ny adihevitra sy ny loka ho an'ireo mpankafy ny taranja baolina kitra manoloana ny hetsika izay nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ORTM izay nanao ezaka ny mba hisitrahany malagasy iray manontolo ny fahazona manaraka ny lalao fiadina ny tompodaka eran-tany na ny mondialy tsy mbola nisy ny hetrika toy izao ka distrika maro no nisitraka ny écran communautaire toy izao isan'ny lalao akafizin'ny olona rehetra ny mondialy misy sanefa ny fianakaviana sahirana raha hizerezany noho ny tsy fisian'ny fahitalavitra ao an-tokantrano misy ihany ny miezaka mijery amin'ny reny finday ireny fa mbola ilana fahana ihany koa nitodika manokana izany ny ministera ny serasera sy ny kolosaina nitady fomba ampitana amin'ny lalao mivantana isaky ny distrika ka nisitraka izany ihany koa ny tetovagna indrano izay natao sakalina eto amin'ny lapan'ny tanàna ho toizana hatramin'ny lalao famaranana izao fampitana ny lalao amin'ny alalan'ny vidéo projection izao Lisandro Martinez il essaie de passer là et il y aura une faute mais il n'y a pas de faute là sur le défenseur de Manchester United et derrière regardez Hassan Hassan le festival d'Hassan isan'ny nisitraka ny fanarana ny lalao baolina kitra maneran-tany amin'ny alalan'ny écran communautaire avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ORTM ihany koa ny taty amin'ny renivohitsy ny faritra melaka maintrano tamin'ny alalan'ny écran géant ka afaka nanaraka ny tsipriany ireo lalao rehetra izay nandeha tamin'ny TVM ny mponina maro indrindra ny tanora misy rabetsaka amin'ny fitondram-panjakana satria nanao aitso zavatsy nandefa n'igny écran géant igny nanao fefalifaleoan'ny tanora dia misy oran'ny fitondram-panjakana ihany koa zay tanora satria sambany dia sambany tokoa nisy raha karaha igny amin'ny lalao maneran-tany karaha io ny tanora na afaka nisitraky any écran géant bakao mbo afaka koa izy nagnaraka antsakany sy andavany any lalao maneran-tany tena nanome aina ny lalao baolina kitra igny ary mampiova ny lalao baolina kitra aty amin'ny faritsy ny melaky satria raha vao tsy mahita an'igny ane zay no atao hoe le échange sportif misy an'igny zay baoly rehetra dia ahafahanay misitraka an'igny lalao igny avokoa ary manantena zay amin'ny finaly mba tsy hova zany fa hisitraka azy zay aty amin'ny faritsy ny melaky tsy diso anjara tamin'izany ihany koa ireo mponina maro ao anatin'ny distrika rehetra izay mandrafitra ny faritra melaky toy ny Antsalova, Morafenibe, Besalampo sy Ambatomainty. Amin'ny folo rala indray zany sika hiaraka ankafy ny lalao baolina kitra rehefa avy eo fa iresaka mahakasika ny mpiasam-panjakana sika nao vaozina ny tampikarama mpiasam-panjakana rehefa manao hiraka na afindra-toerana namoaka didim-panjakana ny gouvernemanta izay manitsy sy mameno ny fepetra mikasika ny mpiasam-panjakana izay manao ny fivezivezy zany sy ireo mpiasa ampiasain'ny fanjakana zany ireo manao mission misy ihany koa ireo mpiasa ampiasain'ny fanjakana ny vondrom-bahoaka itsinjara-paritra ary ny androm-panjakana ny tanjona ao anatin'izany dia ny ampifanaraka ny tampikarama sy ny fepetra momba ny hiraka amin'ny zava-misy ankehitriny araka ny fanazavany Aurélia Rafringy. Araka ny didim-panjakana laharana fa 9 ambin'ny 22 tsipika 9 ambin'ny 10 sy 900 sy 10 ny gouvernemanta
izay nanitsy sy nameno ny fepetra amin'ny didim-panjakana laharana 7 tsipika 7 mifehy ny fivezivezeny mpiasa sy ireo mpiasa ampiasai ny fanjakana ny vondrom-bahoaka paritra ary ny andrim-panjakana dia nampiakarina ny tambo-karama ny mpiasa-panjakana mamitahiraka sy afindra toerana. Mizara ho vondrona 3 ny mpiasa-panjakana arakaraka ny endisy ananany. Ny vondrona voalohany dia ireo manana endisy mihoatra ny 2,000, ny vondrona faharoa dia manana endisy 700 ka hatramin'ny 2,000, ary ny vondrona fahatelo kosa dia ireo manana endisy latsaka ny 700. Io fanasokajiana io no ianganikajy amin'ny tambo-karama rehetra mifandraika amin'ny fivezivezena ka namoahany fanjakana fampiakarana. Voafaritra mazava ihany koa ireo fepetra azahoana indemnité de déplacement tsy maintsy 520 km farafahakeliny ny alavirany dia ary tokony andany alina iray izany hoe adiny 8 farafahakeliny any ivelany toeram-ponenany ilay mpiasa. Tsy mahazo mihoatra ny 10 andro ny faharetaniraka raha tsy nahazo lalana manokana avy amin'ny tompona andraikitra. Raha mihoatra ny 3 volana kosa ny famindrana dia raisina ho famindrana raikitra. Mikasika ny tambo-karama isan'andro dia 5,100 sy 1,000 no omenan'ny mpiasa ao amin'ny vondrona voalohany, 7,000 ho an'ny vondrona faharoa, raha 7,000 kosa ho an'ny vondrona fahatelo. Ho an'ireo tanàna voasokajy ho ivo ny fampandrosoana kosa dia tafakatra ho 5,000 sy 1,000, 2,000 sy 1,000 ary 1,000 ireo tambin'ireo arakaraka ny vondrona misy ny mpiasa. No vozina ihany koa ny tambin'ny trano fandraisam-bahiny sy sakafo izay napetraka ho 7,000 ho an'ny vondrona voalohany, 5,700 ho an'ny vondrona faharoa ary 9,000 ho an'ny vondrona fahatelo. Hahazo ampahany amin'izany ihany koa ny vady sy ny zanaka raha miaraka amin'ilay mpiasa. Ho an'ireo afindra toerana maharitra dia voafaritra ny tambiny fifindrana sy ny lanjanentana azo entina izay miankina amin'ny vondrona misy ny mpiasa sy ny isan'ny olona ao amin'ny ankonany. Etsy ankilany, no mafisina ny fanarahana ny fomba fanao ara-panjakana, tsy maintsy asiana visa eny amin'ny birao voatondro ny ordre de route ary tsy andohan'ny tambiny fivezivezena ny fanjakana raha tsy feno izany fepetra izany. Voalaza ny andinin'ny farany fa manan-kery avy hatrany ity didim-panjakana ity raha vao navoaka tamin'ny fomba ofisialy na dia tsy mbola nivoaka tamin'ny journal ofisiel aza. Isoroana ny mafy mifiatraikandren-doza maro samihafa ireny dia nanaraka fifanana momba ny fandrindrana ny fibe atokana hiatrehana ny krizy amin'ny fotoanan-drivo-doza sy ny tandinon-doza ny mpiasa eo anivon'ny BNGRC izay naharitra herinandro. Nanosorandriamasinoro sy Tantely Andriambelo no ilaza amintsika ny akon'izay. Zava-dehibe mandritry ny fiatrehana ny loza voajanahary sy ny tandindon-doza ny fahaizana miserasera mba tsy hahadiso tsy hahalatsaka ny vaovao mila ampitaina eo amin'ny samy tompona andraikitra sy eo amin'izy ireo sy ny vahoaka. Mila fehezina tsara ny serasera ao anatin'ny fiatrehana ny loza satria io lafa fiserasera io indraindray mety mamono, mety manimba, mety mampivilana ny fandraisana andraikitra rehefa tsy voafehy tsara satria mety misy no mandray atendrony, mety misy koa ny mivohy zavatra diso mihitsy ao anatin'ilay izy isy fitraikany ratsy zay na eo amin'ny zay misehatra ao anatiny na eo amin'ireo olona ataontsika hoe hovonjena na reo marifo hovonjena. Tafiditra tao anatin'ny fampiofanana ny mpiasa eo anivon'ny BNGRC momba ny fandrindrana sy fampiodinana ny foibe atokana hiatrehana ny krizy mandritry ny rivo-doza sy ny tandindon-doza ny momba ny lafiny izay serasera izay, indrindra ny fampitana ny teknika firesana amin'ny mpanao gazety avy amin'ny NSOSP, sekolim-pirenena ambony fampiofanana mpamonjy voiny any Frantsa ny mpampiofana. Fifampizarana foana ilay izy fa tsy hoe ny zavatra entiny akory ny tena hoe marina satria tsy maintsy mpifandraisana amin'ny zava-misy eto amintsika koa satria mety samihafa daholo koa ny hiatrehana zany eo amin'ny firenena rehetra tsy hitovy ny hoe communication any amin'ny tany efa manana ny traika efa be na amin'ny fitaovana efa afinitra. Tsika koa nefa mety manana ny ataontsika hoe tontolontsika zay atsika manokana. Nisy amin'ireo mpiofana ireo no ho lasa mpampiofana. Araka ny filana ny BNGRC dia ezaka izaran'ireo traika efa zay efa mba nanana kely. Nanomboka ny 9 Jolay ny farana ny 10 Jolay 2024 ny fampiofanana ireto mpiasa eto anivon'ny BNGRC ireto. Mirahala kosa ny mpampiofana. Fantontsaina androany teny amin'ny fifampadrinomby ny fanavaozana ny birao ny fikambanan'ny mpikaroka mpampianatra na ny ACE ny Rostad tamin'ny fandiniana ny fanatsarana ny tontolon'ny fikarohana ny birao vaovao anisan'izany no mety ho fiantraikan'ny fanafoana ny fitondram-panjakana ny antsoina hoe Grand Collège eo anivon'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ratsionsy araky ny vaovao ny Angolin'Orosora Andriamanana sy Shakira Kotomana.
miteraka aya eo anivon'ny fikambanany mpikaroka mpampianatra ACE ny fanafoanana ilay antsoina hoe Grand Collège, vovonana iray izay mandinika sy manamarina ireo antota taratasy rehetra mifandraika amin'ny fidirana ho mpikaroka mpampianatra. Araka ny fanazavan'ny fikambanana, maro ny tombontsoa entiny ity vovonana ity amin'ny fanamafisana ny kalitao ny sehatry ny fikarohana. Ny tombony tamin'izany aloha raha nisy ilay Grand Collège dia izay hoe misy fahaiza-manao isan-karazany tao anatiny satria olona avy any anatina CNR ihany nandrafitra an'io, olona ny fidiana avy ihany zany no nandrafitra ny Grand Collège. Zareo no samy manana ny fahaiza-manaony ary hevitra no ampifanakalozonao mikasika ny tota taratasy anankiray. Izay zany no mety ho lesoka amin'ilay aparitaka any amin'ny ivitoeram-pikarohana izy mety hoe misy mety hanana an'izay, mety misy tsy hanana an'izay. Ny tsosikevitra avy aty aminay ACE dia mifanantona ministera foibe izy reto izay vonona miteny foana izay hoe vonona izay fanakalo-hevitra ahoana no ahafahantsika ary manamafy ny fiarovana ny tontolo ny asan'ny fikarohana zany. Fantatra nandritry ny Fiaonambe no tanterahany ACE tao amin'ny foibe ny Fofifa Ampandrinomby izany. Nandritra io fotoana io ihany koa no nanavaozana ny birao hitantana ny fikambanana amin'ny fehim-potoana manaraka. Ny tanjona androany ny voalohany aloha dia namarana ny atao ampiasany ny birao teo aloha dia ny fidy ny birao vaovao hitantana ny ACE indray izay androany. Tao anatin'izany dia nahazo birao vaovao ny ACE ireto izahay no voatendry indray hitana ny andraikitra hitondra ny ACE. Tao anatin'izany Fiaonambe izany nisy tsoakevitra vitsivitsy izay natao voalohany indrindra aloha hitondrana ny fikambanana, dia tao anatin'izay ihany koa nisy tsoakevitra izay misahana manokana ny tontolon'ny fikarohana. Tao anatin'izay momba ny fikambanana izay voalohany aloha dia niara-nijery izay hoe ahoana no ahafahana manatsara ny firaisakina ny mpikaroka atao anatin'ny ACE. Tao anatin'izay nisy sosikevitra maromaro ary efa eo andalana fanatsarana sy fandrafetana. Mahatratra efa-jato amin'izao fotoana izao ny isan'ny mpikambana ao amin'ny ACE no amafisin'izy ireo fahalaharam-pahamehana ny fanatsarana ny tontolon'ny fikarohana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanamafisana ny rafitra amin'ny feny fikarohana sy ny fanohanana ireo mpikaroka mpampianatra. Faranantsika ny vaovao satria mbola isy fandarana manokana ho aratsika mahakasika ny Université-ny Tasy satria raha ny Université-n'Antananarivo hatramin'izay no mandray ny fampandehanan-draharaha amin'ny baccalauréat ho an'ny fahatra Itasy. Manomboka izao zany dia amin'ity taona ity dia ny Université-ny Tasy amin'izay no handray izany ka miompana amin'izay indrindra ny fandarana manokana ho aratsika miaraka amin'ny natao mahiavy rehefa avy eo aorian'izay sika dia hanaraka avy hatrany ny dingany ampahifadalana amin'ny mondial ifandona ny Espagne sy Belgique koa aza misaraka amin'ny televizana malagasy ary tompoko lasy tompoko avy raha pitso amin'ny fito ra sasandray ny fotoana antsika manaraka.